Filohany antenimiran-doholona aleo fampandrosoana marina no atao fa tsy ifampitsapa hery ho izy satrany raha naneho ny heviny mahakasika any ilay fanehoan-kevitra izay nataon'ireo mpanositra tamin'iny faraparan'ny herinandro iny amin'ilay hoe hifanao raisaray sy ny fangatahana ny kianjan'ny 13 memo izany nandraisany fitenenana izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky ny fanatsiko tiram-piantohana dia hiompana misimisy koa isika amin'ny hafatra izay nataony antenimiran-doholona tamin'ity faraparany herinandro ity fa milohany hanarantsika an'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto atsimo atsinanana na ny Grand Sud-Est velarantany maro manamorona any RN12 izay kilan'ny dorotanety tao anatiny iray volana mahery izay dia nahazovana ny dorotanety ao amin'ny faritra atsimo atsinanana na ny Grand Sud-Est iny manontolo iny manamorona ny laram-pirenena faharoa ambin'ny folo ohatra dia maikila avokoa manomboka ao Irondro, Mizilo, Marofary distrikany Manakara rehetra iny mitohy ihany izany ary mihazo ny komina Amborobe, Ilakatra, Vohipeno, Vohindry, Ifantsy sy Antananambo izay samy distrikany Vohipeno faritra fitovinany avokoa may hatrany Ampiroforo, Agnalalila, Tsararafa sy ny Valanjavaboary arovana na ny Reserve de Manombo ao amin'ny distrikany Farafangana mitohy hatrany Vangaindrano tany amboalohany dia ireo mandoro ny velarantany volena ihany no nahatonga ny afo saingy taty aoriana dia lasa samy mandoro avokoa ny ankabeazan'ny olona maro ny zavatra may kila ankoatra ny ala may ny vasana trano fonenana volo fanondrana sy hazo fihinam-boa maro isan-karazany manao ny ezaka ihany koa ny vondrom-bahoaka izay itsinjaram-pahefana any fotony saingy efa tsy araka intsony ny famonona ny afo misy koa ny olom-pirenena izay mirotsaka antsehatra mamono ny afo fa tsy vita intsony izany marina fa efa amam-bolana maro ny orana tany amin'iny faritra iny no tsy nirotsaka firy ka tena maina ny tany ny olona any amin'iny faritra iny koa dia zatra mamboly amin'ny alalan'ny tavy ihany koa raha izany rehetra izany no mitohitohy dia namany mandrora mitsilany ihany isika vahoaka malagasy satria isika ihany no isan'ny fototra iray mahatonga ny tanitsika ho karakaina satria raha vao tsy misy ny ala dia mazava ho azy fa tsy ho ampy ny rotsakorana ary rehefa tsy ampy ny rotsakorana dia tsy ho ampy araka izany ny rano izay hoentintsika hanondraka anireo volontsika ireo dia mihena manaraka an'izany ihany koa ny vokatra izay miakatra eo dia rehefa silona amin'izay isika rehefa avy eo dia iza no homena tsiny ny mpitondra ve sa isika vahoaka hoentina ihany no mahatonga isika tafiditra ao anatin'izay tsy fampin-tsakafo izay eo amin'ny resaka fambolem-bary indray ahina mafy ny taona fotsy noho ny tsy fisian-drano vokatry ny tsy fisiany orana saika ny iray ampahefatry ny tanimbary ihany no voaketsa hatramin'izao any ambanivohitry ny Ambatondrazaka izay isan'ny sopotra iray lehibe mamatsy ny vary manerana ny nosy ireo efa voaketsa aza efa vakivaky ny tanimbary noho ny olany tsy fisian-drano izay ihany koa raha ny tety andro ny mpamokarany tantsaha dia manana 20 andro eo izy ireo hanetsana vary
raha efa tokony tany amin'ny volana aogositra sy septambra na novambra tany hoany no tokony nanaovana an'izany ketsa izany. Maina karakaina anefa ny tany ka tsy misy azo atao. Ny fiovaovan'ny toetrandro raha teo manao ny ataony. Raha tara ny fampidirana rano dia ho taona fotsy ity taom-pambolena ity. Tsy ho azo ambolena intsony ny tany, ho betsaka ny tanimbary karakaina ka tsy voavoly intsony. Tsy hisy ny vokatra ary hisy fiantraikany ratsy amin'ny fiainan'ny malagasy maro izany rehetra izany, ary hahina ho mosarena isika raha izao no mitohitohy. Mety ho afaka hanafatra vary ihany saingy volabe izany. Tsy ny vary ihany anefa no mila rano fa ny fambolena legioma sy ny tariny ihany koa dia mila an'izay rano izay, hoy ny teknisian'ny fambolena iray rehefa nanontaniana. Ny vary aloha mbola tsy miakatra hatramin'izao. Ny tahiry efa lany ka tsy mahagaga raha miakabidy ny vary eny an-tsena eny. Izay moa ilay efa voalazako teo mety no isika ihany no mahatonga isika sahirana amin'izay tsy fisiany rano izay, satria noho ny fanaovantsika dory-tanety diso tafahoatra dia lasa tsy ampy ny rotsakorana izay mirotsaka isan-taona satria ringana ny ala ka tsy mirotsaka izay orana izay. Andao amin'izay ho resahantsika ny hafatra izay nalefa ny antenimiran-doholona ho an'ny malagasy rehetra. Ny antefa tamin'ireo mpanao politika izay miketrika korontana eto amin'ny firenena ny hafatra nataon'ny jeneraly Ravalomanana Richard izay filohan'ny antenimiran-doholona tamin'ny ity herinandro ity. Tsy toy izao toedra rahampirenena iainantsika izao mihitsy no atao hoe mikorontana ho isatrany. Noho izany dia aleo fampandrosoana marina no atao fa tsy hifampitsapa hery. Ianao angaha resin'ny miaramila. Io ny fanontaniana izay napetraky ny jeneraly Ravalomanana Richard izay filohan'ny antenimiran-doholona raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ity herinandro ity. Tsy tokony hatao fitaovana intsony ny vahoaka hanakorotanana eto amin'ny tany sy ny firenena ho isatrany. Nanamafy ihany koa izy fa betsaka izay mpanao politika voasambotra noho ny resaka fanaovana fanakorotanana izay, saingy tsy nisy nanampy azy ireny rehefa tonga any am-ponja. Nanome ohatra anaran'olona vitsivitsy ny filohan'ny antenimiran-doholona tamin'izany. Noho izany ho izy dia tokony hahatonga saina an'ireo mpanao politika izany rehetra izany. Etsy ankilan'izay moa dia nilaza sy nitsikera izay voalazan'izay ifanerisoherinaivo izay nilaza mazava tsara fa tena tsy haharesin'ny miaramila mihitsy raha ireo izay tanam-polo, ary efa maro ireo izay mpitondra nilaza mafy sy naneho ny hamafy ny tao amin'ny resaky ny herijikany izay nifandimby teo aloha nefa dia mbola nirodana ihany sy niongana ihany ho ifanerisoherinaivo hatrany rehefa nivadihany ireo miaramila izay natao andry niankinany tamin'izany. Ka izay zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.